Bonjour daholo tsika rehetra. Raha toany motsika menon'izao raha anjiva ndraiky dia bonsoir daholo tsika rehetra. Manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra, fiadanan'i Jesosy eny eo amintsika rehetra. Sambatra izay mamaky sy mihaino ny bokin'ity faminanian'ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatin'ny fahatombotra ny andro. Fahasambarana ho antsika izany ny zavatra ianarantsika eto. Mbola anatin'ny lesona Laodikia antsika somary lavalava ity lesona ity mikasika ny fiangonana rehetra tsy akanavaka rehefa kristianina izy amin'izao vaninandro farany iainantsika izao. Ka miandrandra izany fanjakan'Andriamanitra indrindra ny lesintsika ny amin'ny torohevitra izay nomeny Jesosy ho an'ity fiangonana ity. Manasa antsika araka ivavaka alohan'ny amidantsika ny fotoana vavakantsika. Jehovah-Andriamanitra raha io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao izay. Misaotra raha io raha mbola meno indray izao tombonandro izay izao, mbola meno izao fotoana izao fa anay hiara-hianatra sy andinika ny teninao. Misaotra ihany koa ray ny amin'ny situation izay omeno anay tsirairay avy ny amin'ny fiainanay. Eny teninao dia manambara manao miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tianao. Ka ninona mitranga amin'ny fiainanay na fizahantsoetra io amin'ny resaka fiasana, amin'ny resaka fivelomana, amin'ny resaka tsy fahasalamana sy ny zavatra maro samihafa dia avelanao hitranga ireny tompo mba andehananay eo anatin'ny fizahantsoetra ka hivoahany mpandresy. Hitana koa hoe mitoetra amin'ny finoana marina ve izay sa tsia. Fen'Andriamanitra ianao nefa nampianatra anay teto ny amin'izany resaka finoana izany. Ka okareny fanahinao hiasa ao anatinay Andriamanitra mba hitombonay amin'ny finoana, hitombonay amin'ny fahatahorana filoanao, amin'ny fikatsarana ny fahamarinanao sy ny fanjakanao. Meonay ny hery mandrakariva hiamenanay mbavaka, hianaranay ny teninao. Dia aoka Jesosy ianao ny velonao anatinay fa tsy izay tsy ny velona. Ary izay mifakam-panahy, filan'ny sy ny fanondriny. Mifona aminao ihany koa nefa izay Andriamanitra ny amin'ny tsy fanateranay sy ny tsy fahavendrenay rehetra. Ninona indray fahotana vitanay teo anatrenao. Ka nalatsaka anay dia hifonanay aminao izany. Mamindrafo aminay raha io, mamelany eloka irenao, mangataka aminao izay Kristy io, diohy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy io, ho afa-keloka. Ko ankehitriny izay raha hianatra sy andinika ny teninao, dia meteza raha io hampianatra anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao tombotsara indrindra fa vonin-kely izay mpanomponao. Dia sokafo ny fonay raha io, sokafo ny sainay mahatarana ny sitraponao. Mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-kely izahay. Ao karaha ianao nisy sandratra mandrakariva fa hihetra izahay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ia, isaorantsika ny tompo mbola nafahantsika indray niaraka ny fampivavaka izany. Inona ny namaranantsika ny lesona farany? Namaranantsika ny lesona dia mikasika ilay resaka hoe fitafiana fotsy. Fahitantsika izany izy io hoe aiza ny andraisan'ny fitafiana fotsy io dia hoe mibatisa no andraisan'ny fitafiana fotsy io. Ary ilay fitafiana raisina amin'ny batisa dia tsy iza fa hoe Kristy no raisinao izany. Hoe izay natao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Eo koa ny anarantsika teto hoe io Jesosy izay raisinao io ve tena ilay Jesosy araka ny soratra masina ve io Jesosy izay raisinao io? Satria Jesosy mihitsy dia ny teny nanambara manao hoe efa hisy Kristy sandoka, resy mpaminany sandoka. Izany hoe amin'ny fampianarana izany dia misy tokoa tena mpaminany na mampianatra tena mampianatra an'i Jesosy nefa tsy ilay araka ny soratra masina. Matoa Jesosy ny teny an'izay. Dia zavatra tena serieux izany fa tsy hoe zavatra resaresahana fotsiny izany. Dia tsy mahay mahatonga antsika tsy maintsy tena miverina amin'ilay fampianarana fototra antsika. Ary ity zavatra ity izany nomena antsika arak'ilay tenen'i Jesosy any amin'ny fanombohana hoe fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompoly izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Izany hoe tsy maintsy aseho antsika izany mba hahalalantsika an'ilay ka ao anatin'ilay fampianarana nefa dia misy izany hoe mpaminany sandoka. Misy izany hoe Jesosy sandoka ka tsy ny fahalalanao an'i Jesosy tena izy izany dia mahavery anao izany izay mahadiso hevitra anao izany izay hoe mahadiso hevitra anao ny tsy fahalalana ny soratra masina io ny tenin'Andriamanitra. Dia eo indrindra ilay izy hoe mba hamatara antsika hoe iza marina ary ilay Jesosy izay nontsika dia tsy maintsy miainga tsika araka ny soratra masina. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra nanao hoe dia nanokatra ny sain'ny mpianatra izy hahalalana izy ireo ny soratra masina fa Kristy dia tsy maintsy maty araka ny soratra masina
nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana ny Kristy tao amin'ny lalamin'Nosy sy ny mpaminany arany salamo. Dia hitantsika tao anatin'izany hoe ay Kristy ty araka ny mpaminany dia maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Ay Kristy araka ny tenin'i Jesosy mihitsy hoe Kristy dia famantarana izay lavina, ka Kristy mihitsy ny teny hoe tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro 3 alina tao an-kibon'ny hazan-drano, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro 3 alina ao an-kibon'ny tany. Dia tsy maintsy mijery an'izay zany tsika hoe ahoana mbola hianatra an'izay zany tsika. Fa eo zany ny fandraisanao an'io Kristy hoe iza maro ny Kristy anaovana batisanao, tafianao, io zany no mitondra famonjenanao. Fa ndrô dia mba sendra le Jesosy santoka ny raisinao fa mampamany tonga amin'ilay fitenenany mialatsiny manao hoe baibay lody adeoka re tsika tonga fibebahana mba tsy atao baibay tsika amin'izay fotoana izay zany. Ka izay zany lesika farany mikasika an'iny tsy hiditra lalina be amin'iny intsony zany tsika, fa ny tenin'Andriamanitra moa dia miteny manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana. Ary mikasika an'io batisa io zany dia zao hoe mbola hianatra be an'io zany tsika, satria mbola misy thème mihitsy anankiray zany ao resahantsika mikasika an'io batisa io zany any amin'ile lesona mikasika le hoe fandrefesana ny tempolo, satria tsy maintsy refesina zany io tempolo io, tsy maintsy misy izay fandrefesana zay zany mikasika an'izay zavatra zay. Dia izay moa no nahatonga an'i Jesosy zany nanao hoe mividiana amiko. Manino Jesosy ny teny an'izay tamin'ny Laodikia hoe mividiana amiko, satria le fitafian'ny Laodikia zany tsy izy io fitafian'ny Laodikia, tsy an'i Jesosy io fitafiana io. Dia teny an'i Jesosy hoe mividiana fitafiana amiko ianao, le fitafiako fotsy io no vidinao amiko zany. Zay mahatonga hoe misy zany fitafiana hafa mihitsy, misy fitafiana hafa. Ny sasany moa araka ilay niteny antsika dia nesorina mihitsy le fitafiana. Ny sasany indray nanao an'iny fitafian'i Jesosy iny izy, fa dia zao mbola nanao fitafiana hafa ndraiky ny saromany zany le fitafiana. Dia nanao fitafiana hafa izy. Misy zany, io no teneniko antsika hoe misy le batisan'ny rano zany, io le batisa andraisanao ny fitafianan'i Kristy. Dia misy ihany koa le batisan'ny fanamasina andraisanao ny fanamasin'Andriamanitra zany. Misy koa le batisan'ny afo, le fizahan'ny toetra zany. Ka ny sasany dia asiny an'izao indray, io batisa le batisa zany anankiray ihany no batisa raisinao amin'ny rano, dia batisa hitafianao an'i Kristy Jesosy. Fa ny sasany mbola nampiny koa batisan'ny Jordana zao koa. Aiza re misy an'izany mba teneno anahy hoe zay. Aiza zany. Dia hoe manao an'izao rehefa vitan'io batisan'ny Jordana io dia zao ny lokona akanjo anaovanao. Loha tsy tenenina fa sao dia tezitra hoe le fiangonana hoe fampitsaratsara io. Fa misy zany zavatra zany. Fa rehefa anao manaraka dia arao le marina. Zay nge le tenenina tao amin'ny Laodikia. Na ianao mafana, na ianao mangatsiaka. Fa satria ianao sady tsy mafana tsy mangatsiaka, fa maty ianao dia alohan'ny vavaka ianao. Ka rehefa maty zany ianao, rehefa tsy le tena fitafian'i Kristy zany nanaovanao, dia aiza ianao? Any ivelany ianao. Zany hoe réunion amin'Andriamanitra ianao, maharikoriko zany réunion zany. Teny zavatra maharikoriko mampandoa zany. Zavatra rikoriko mampandoa. Ina indray ny lesika manaraka zany, ina indray ny conseil na ny torohevitra nomeny Jesosy manaraka an'ity fiangonana ity. Dia verina zany amin'ny Apokalypsy zany tsika verina. Apokalypsy toko 7 dia vakiantsika ny 17 ihany verenantsika kely zany. Fa hitantsika zany ny conseil anankiroa voalohany nomeny Jesosy, fa misy conseil 7 anankiray zany mbola omeny Jesosy amin'ity fiangonana ity. Vakiantsika ny 17 ary dia hozy izy. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadita amin'ny afo, mba hanakarena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy asehon'ny enatrao ny fitanjahana, ary odi-maso ahositra ny masonao mba hiratanao. Ary odi-maso ahositra ny masonao mba hiratanao. Zany hoe ny odi-maso amin'ity fiangonana ity zany dia zao tsy mampahiratra maso io. Fa raha te hahiratra ny masonao, satria ianao tsy mahita ny fitanjahanao, tsy fantatrao hoe mitanjaka ianao, tsy fantatrao hoe tsy izy anke io arianao io. Dia zao le odi-maso avy aty amiko mihitsy vidiana, dia hitanao amin'izay hoe tena aika izaho ty tena mitanjaka, aika ty arenako ty tena tsy izy ty, aika ty fitafiana anaovako ty tena tsy any Jesosy ty fitafiana anaovako ty. Dia raha mividy ny odi-maso ny Kristy anao zany, dia misy sokatra ny masonao zany mba hiratanao. Dia inona zany le maninona moa no
ny hoe mividiana ny odi-maso amiko satria zay nge le aretin'ny Laodikia. Le aretina dia zao hoe jamba izy. Jamba izy. Donc mila mividy an'io odi-maso io zany izy mba hialany amin'izay fahajambana zay. Ka raha ianao zany jamba dia mila ny fahazavan'i Kristy zany ianao jamba io. Dia fantatsika tsara fa i Laodikia dia exportateur na collyre, zany hoe mampiondrana zany izy, mpampiondana odi-maso izy zany, manerana ny firenena zany tamin'izany monde de l'époque izany na tamin'izany fotoana izany zany, zay mampanondrana io zany mi-exporter io zany izy. Ary tena navita tena izy. Araka le niresantsika tsy mila fanompena vanivelana izy. Nanana avinavina izy tamin'izay zay manana arena, anisan'ny arenan'ny Laodikia zany le odi-maso. Kanefa ny araka le niresantsika teo dia zao, satria ozy Jesosy hoe jamba izy, dia tsy hitany hoe mitanjaka izy. Tsy hitany hoe ity odi-masoko ity nge ataoko amiko ity ka tsy izy nge tsy manasokatra ny masoko tanteraka anio. Fa ny freriako zany amin'le orgueil ao anatiny sy le avinavina ananana dia vao mainka mahajamba azy zany zay zavatra zay. Dia raha jamba ny olona anankiray, baiboly mihitsy no miteny anazy, inona ny zavatra misy rehefa jamba zany izy. Dia rehefa jamba izy tsy mahita ninina fa mandeha izy dia midofotra amin'ny poto izy. Ka ny jamba zany tsy mahita ninina dia jereo nge raha ohatra zany ka io masonao io jamba dia tena midofotra ohatran'izay zany ianao. Fa mahavariana amin'ity Laodikia ity dia zao izy jamba fa tsy hitany zany. Mbola mieritreritra ihany izy, mbola mirery ihany izy hoe za tena mahiratra. Fa rehefa jamba ianao dia zao no mahazo anao. Matio 4:1. Matio 4:1 sy ny 3:20 dia ahoana izy ato. Matio 4:1 ny 2:20 sy ny 3:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. 2:20 sy ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny maso no jiron'ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana lehibe ny famaizinana izany. Zany hoe ny olona jamba zany dia ao anatin'inona? Ao anatin'ny aizina zany. Maizina ny tenanao rehetra rehefa jamba ianao, tsy mahita na inona na inona ianao. Zay zany izy. Maizina zany. Ao anatin'ny ténèbre zany ianao, ao anatin'ny fahamazinana zany ianao. Ohatran'ny ianao mitondra tomobile ianao amin'ny alina, misy jiro ny tomobile ianao, misy fariny. Dia ao anatin'ny fahamazinana iny maty tapoky ny jiro iny. Inona? Mbola mahavita handeha ianao. Fa Laodikia dia jamba ary izy, na dia anatin'ilay maizina izy milaza izy fa mahita izy. Hita ny lalana hono. Mahita ny lalana makany amin'i Jesosy hono izy. Dia ahoana zany? Fa ty fanjambana resahana ty ary ve fanjambana masonao ve ty resahana ty? Zay ny zavatra resahana eto. Ty resahana ty zany dia zao fahajambana ara-panahy zany izy ty. Fahajambana ara-panahy zany no resahana eto zany. Dia resaka an'io zany tsika. Dia ahoana ny zavatra resahana eto? Jery tantara anankiray tsy mikasika le hoe lehilahy anankiray eto amin'ny soratra masina izay lehilahy teraka jamba. Dia nametra-panontaniana tamin'ny Jesosy ireo mpianatra nanao hoe moa ve ty lehilahy ty nanota hozy izy sa ny ray aman-dreny no nanota no dia tonga jamba izy. Dia hozy Jesosy namaly nanao hoe tsy io lehilahy iny nanota na ny ray aman-dreny hozy izy, fa mba hanehoana ny voninahitra Andriamanitra no misy izao zavatra zao. Hoe Andriamanitra no mampiratra ny jamba. Dia ho jerentsika kely io tantara io zany fa misy lesona azo raisina tsara amin'izy io. Ao amin'ny Jaune 5 no jerentsika. Mentsika any amin'ny Jaune 5. Rehefa hitantsika zay dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jaune 5 dia vakintsika mihitsy aloha manomboka amin'ny 1:1. 1:1 zany. Dia zao ny vaky ny teny. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba tsy ny fomba voateraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe raby, iza moa no nanota io lehilahy io ve sa ny ray aman-dreniny?
no dia teraka jamba izy Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io nanotana ny ray aman-dreny fa hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavan'izao tontolo izao izy. Fa ny zavatra anankiray eto dia izao, inona ny zavatra misy? 1:5. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao. Raha amin'izao tontolo izao izy dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Iza zany ilay mitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao? I Kristy no mitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Ty firenena misy atsika ety na ny toerana izay misy atsika zany dia izao. Izay ilay teneniko teo resaka ara-panahy no resahana. Miaina ao anatin'ny fahamaizinana zany ny olona, ao anatin'ny fanjakan'ny Satana ny olombelona. Dia i Kristy no mitondra an'izay fahazavana zay eo anivon'izao tontolo izao. Izao izy manino no fahazavana izao tontolo izao. Raha ianao zany tsy manana ny fahazavan'i Kristy dia manao ahoana zany ianao? Inona zany no ilazananao amin'izay fotoana izay? Jamba zany no ilazananao amin'izay fotoana izay. Jamba zany ianao raha tsy manana fahazavan'i Kristy. Ny olona rehetra nge, nefa ny olona mandeha eny an-dalana eny hitanao mahita lalana daholo eny nge. Fa jamba reny ara-panahy, tsy hitany. Araka ilay niresahantsika ohatrany tamin'ilay resaka hoe fitafiana kasikasi-pandeha izy, manao mannequin izy, efa mitanjaka zao ny akanjony fa tsy hitany. Satria nahoana? Jamba izy ara-panahy, tsy hitany zany. Ajambainy Satana ny olona, tsy hitany izay zavatra izay. Fa Kristy no fahazavany izao tontolo izao. Dia inona ny tantara teto amin'ity jamba ity? Hoy Jesosy hoe mba hanehoana ny voninatr'Andriamanitra hozy izy ny antony najamba azy. Hoe Andriamanitra no manina? Andriamanitra no mahay mampahiratra ny jamba. Andriamanitra no mahay manala ny olona ao anatin'ny fahamaizinana. Dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ity lehilahy ity zany? Dia amin'ny 5 dia izao no teneniny eo, rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Dia naosy ny mason'ilay jamba ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama izay atao hoe Laodikia ny iray. Dia lasa izy nanasa ka niverina nahiratra. Zany hoe nanaraka ilay tenin'i Jesosy zany izy dia nanino? Nanao izay baikon'i Kristy izay izy dia nandeha izy dia nisasa dia nahiratra. Izay ilay hoe finoana. Nanana finoana zany ity lehilahy ity. Dia nanaiky ilay tenin'Andriamanitra, nandeha araka ilay tenin'Andriamanitra. Dia rehefa nandeha araka izay tenin'Andriamanitra izay izy dia nanino? Nahiratra zany izy, nahiratra izy. Ny zavatra nisy anefa dia izao. Inona ny zavatra nisy? Ny zavatra nisy dia amin'ny 5. Koa izay nifanolotra taniny sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va ilay lehilahy nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary koa izy, izao no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana ny nahiratany masonao? Ary izy namaly nanao hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny maso ka nanao tamiko hoe makanisa ny Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona tamiko, aiza moa izany lehilahy izany? Hoy iray lehilahy, tsy fantatro. Ny zavatra nisy zany teto dia izao. Rehefa nahiratra ny mason'ity lehilahy ity, ny olona fanolobodorindrina taminy teo, ny olona nahafantatra azy jamba hatramin'izay iny, rehefa nahita anazy dia gaga. Satria tsy ity ve ilay lehilahy jamba iny? Dia ny sasany teny, tsy izy io fa mitovy aminy iny. Dia izy mihitsy no miteny manao hoe za ty ka! Za ty fa nahiratra. Zany hoe izy jamba lasa nahiratra. Fa le nahiratra indray lasa nanino? Lasa jamba. Satria tsy nampino azy le fahiratan'ilay jamba. Dia izy tokoa ve io? Dia ahoana ny nahiratana io? Dia hoy izy, izao no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana ny nahiratanao? Ahoana ny impossible an'izany? Ahoana ny impossible an'izany? Ahoana ny impossible an'izany? Fa zany anefa dia izao. Jesosy dia niteny nanambarana nanao hoe tonga hoy Jesosy ho amin'ny fitsarana. 5:7 izy miteny an'izay.
Jereo tsara amin'ny 9:7 dia izao no tenen'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Fitsarana hoy Jesosy no nahatongavako amin'izao tontolo izao. Dia eo nge lesontsika nge Laodikia. Inona ihany koa ny mpon'ny Laodikia? Laodikia dia izao vahoaka ny fitsarana. Vahoaka ny fitsarana Laodikia. Tonga ny fitsaran'Andriamanitra kosa ny amin'ny Laodikia, amin'ny Fiangonana Laodikia. Dia inona ilay fitsarana? Manao hoe mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ireto izay ny mpanolobondorindrina taminy reto nahita azy hoe jamba. Fa rehefa nahiratra izy, toeto ty ve izy dia tsy izy ty fa mitovitovy aminy iny. Dia ny teny izy, za mihitsy ty ka, za mihitsy ty. Dia rehefa avy eo inona ny zavatra nitranga? Nalaina izy ty. Dia nentina tany amin'ny jiosy. Rehefa nentina tany amin'ny jiosy zany izy, satria andro sabata no nahasitrana azy, dia noentin'ireo tany amin'ny jiosy zany izy, tany amin'ny tempolo zany. Dia inona ary no zavatra nitranga? 7:10. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo, ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratiny ny masondra lehilahy. Ary ny fariseo kosa nanontany azy izay naharatany masony. Dia hoy izy taminy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra izy an'ilay lahy zany satria tsy mitandrana ny sabata izy, satria hoe nanasitrana tamin'ny andro sabata hoy Jesosy zany. Dia nisara-tsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay lehilahy jamba, ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra amin'ny masonao izy? Dia hoy izy taminy, mpaminany izy hozy izy. Ary tamin'izany ny jiosy tsy nino azy ho jamba ka nahiratra. Tsy nino azy izy, na dia zany ary ny teneny teo, tsy nino, zay tsy mino an'izany. Inona ilay fitsarana teo? Ny fitsarana ho Jesosy dia izao, nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Zay tsy mino an'izany. Jesosy manasitrana. Tsy mino an'izany. Maninona izy miteny hoe tsy mino an'izany? Satria izy mihevitena hoe mahiratra. Mihevitena izy hoe manana ny fahalalana. Mihevitena izy hoe manan-karena. Ary zay ny eo aminazy, mitsara no ataony. Tsy mpanota zany lehilahy zany e. Amin'ny andro sabata izy manao an'izany, donc mpanota izy. Satria milaza izy mihevitena ho manam-pahalalana, manam-pahendrena, mitsara izy. Zay zany ny toerana misy azy. Ka izy ireo tsy nino, dia naka-pirofo mihitsy izy. Alao antsona mihitsy ny ray aman-dreniny. 7:20. Ary amin'izany ny jiosy tsy nino azy hoe efa jamba ka nahiratra. Ambaram-piantsony ny ray aman-dreniny ilay nahiratra. Ka nanontaniany hoe zanakao moa ity? Izay lazainareo hoe teraka jamba. Koa ahoana ary no nahiratany izao? Ny ray aman-dreniny namaly ka nanao hoe fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba. Fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony. Izy ihany no antanio fa lehibe izy, aoka izy no ilaza ny amin'ny tenany. Izany teny izany no nolazan'ny ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy, fa raha misy manaiky azo Kristy dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Izany no nolazain'ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy koa antanio. Nanontany azy ireo, nanontanian'ireo zany ilay ray aman-dreniny. Dia niteny ilay ray aman-dreniny, tena zanakay tokoa io ary tena teraka jamba. Tsy fantatra izy fomba nahiratany masony na izay nampahiratra azy. Fa lehibe io fa antanio izy. Satria natahotra ny ray aman-dreniny fa zany nataon'ny jiosy tamin'izany fotoana izany hoe raha misy manaiky an'i Jesosy ho Kristy dia izao horohana amin'ny sinagoga izy. Ka zay nge ilay izy, raha any amin'ireo fiangonanareo zany ianao, milaza azy ho mahiratra ireo, ka tsy manao an'izany hoe fanasitranana zany izy. Ka ianao ohatrany hoe mitondra an'izany eo ianao. Voahentsika eo amin'izany fiangonana izany ianao. Fampianarana hafahafa zany amin'izareo.
raha zay ny fansekta ny manao an'izany. Satria ny fiangonana iny fiangonana nenti-paharazana, fiangonan-drazana, fa tsy fiangonana tena hoe any Kristy. Fa ny fiangonana Kristy dia zao mana-tanteraka izay lazain'ny Kristy. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ny marary, namoaka ny demony izy dia voaka ny demony. Firifiry ny fiangonana angambany misy betsaka ny fiangonana tsy manao an'izany. Betsaka ny tsy manao an'izany. Ny amin'ny resaka hoe fitafiana mandray fitafiana ny Kristy. Be dia be koa ny fiangonana tsy manaraka ny batisa io araka ny soratra masina, mbola ianarantsika koa izany. Dia vao misy maheno an'izany koa dia efa sekta izany e. Dia tsisy mahamenatra ho azany. Fa ny apôstôly Paoly arake no ampangaina tamin'izany. Manao hoe io le lehiben'le sekta Nazare ihany io. Io lehiben'ny sekta Nazare ihany. Dia lasa lazaina hoe antoko ianao izany. Tsy mampaninona izany. Satria Kristy ngeny efa nilaza. Izao ny halany, izao ny efa halany talohanareo, izany mahatonga azy mankalanareo izy. Izany efa halany talohanareo. Normal be izany eto raha voaroaka mihitsy ianao miala amin'ny sinagoga raha manaiky an'izany Kristy izany. Ny jiosy izany tsy nino. Dia inona ihany koa nefa ny zavatra nisy. Rehefa niantso an'ilay jamba izy mbola nanadiady an'ilay jamba ihany. Dia inona ny zavatra mbola nisy eto. Fakitsika ny 420. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao tamin'io omeo voninahitra Andriamanitra izay malala fa mpanoty ilay lehilahy izany mantsain'i Kristy izany. Fa izy namaly nanao hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsy zavatra iray loha ihany ny fantatro. Tsy fantatro na mpanoty izy na tsy fa zavatra iray loha ihany ny fantatro. Jamba teo aloha mahiratra ankehitriny. Jamba teo aloha mahiratra ankehitriny. Iza taminareo nanasitrana teto. Zavatra fantatro jamba teo aloha mahiratra ankehitriny. Kristy izany ilay fahazavany izao tontolo izao. Mampahiratra ny jamba. Dia hoy izy taminy inona no nataony taminao nefa efa nanontaniana ombieny izy. Satria tsy mety mino izy dia mitady hevitra hoe ahoana ny fomba anadisotsika an'izany zavatra izany. Satria inona moa ny antony mahatonga zareo manao izany? Mialona angizy fa tsy mavita. Mialona izy fa tsy mavita. Izany hoe manana fialonana izany. Ka rehefa manana avinavina ianao dia manana ny fialonana io koa ianao. Ianao tsy mavita dia ny olona ny ankalainao izany. Sy tenenao tsy izy io. Asan'ny devoly io. Dia io izy. Dia hoy izy tamin'ny inona nataona nahoana angeny nampahiratany masonao dia namaly azy hoe izy. Efa voalazako taminareo raha teo fa tsy niaino ianareo nahoana ny te hiaindray ianareo. Moa teo mpianona koa va ianareo? Dia tezitra ireo. Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialany mpianany. Fa izay mpianatry Mosesy. Izay mahalala fa Mosesy no tenin'Andriamanitra. Fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay niaviany. Dia hoy izy le jamba mantsy azy ireo. Mba mahagaga lahy izany. Fa tsy fantatrareo izay niaviany nefa nampahiratra amin'ny masoko izy. Mahagaga izany. Fantatsika hoy izy fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony noho inony. Hatrizay tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany tsy mahefa na inona na inona. Ary namaly ireo ka nanao tamin'ny hoe tena teraka tamin'io tahilahy. Ka ilahy indray va no mampianatra anay. Ilahy indray va no mampianatra anay. Dia noroahany izy. Voaroaka izy. Satria nanaiky an'i Jesosy izy nijoro vavolombelona amin'ny Kristy dia noroahany-dalina mandehany. Tsy ilahy indray nampianatra anay eto. Ilahy io izay jamba io mampianatra anay indray. Satria izy milaza mahiritra. Tsy ilahy izay jamba io nampianatra anay. Lazain'ilay. Ilahy indray tsy malala ny soratra masina izany. Nefa reto tsy malala ny soratra masina. Le jamba indray no milaza an'ilay soratra masina. Izao nge lazain'ny tenin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra ahoana izy tsara teo? Hoe 9:7 raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona. Tsy mahefa na inona izany fantatsika izy fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enony. Dia Andriamanitra mihaino izay manao ny sitrapony dia anehoany ny voninahiny. Reto tsy mety mino nefa izy milaza manao ny sitrapony. Jamba izy. Dia noroahany izy. Miala teo amin'i Jesosy. Noroahany izy. Inona no zavatra nitranga nefa rehefa noahany izy. Henin'i Jesosy hoe noroahany ireo izy. Dia nifanena tamin'i Jesosy le lehilahy tsy malala hoe Jesosy io. Dia ao no Jesosy taminy.
Ahoana Jesosy taminy vaketsika kely zay. Vaketsika kely eo amin'ny andininy fa 5:30. Jesosy nandre fa efa niroandra lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy? Tompoko mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho, dia niankoaka teo anatrehany izy. Dia io no nahatonga an'i Jesosy miteny manambara manao hoe, satria nisy fariseo koa niaraka tamin'ilay lehilahy teo zany. Dia hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Dia ahoana izy ilay fariseo na ino an'izay teny izay? Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia nanao taminy hoe, izahay koa va mba jamba? Izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy manan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Raha jamba ianareo dia tsy manan-keloka. Satria zany ianao maninona? Manaiky ianao hoe jamba dia mitady fanasitrana ianao amin'i Jesosy, mitady fahiratana amin'i Jesosy. Vonjeo Tompo afaka amin'ity fahajambako ty. Fa Laodikia dia zao, milaza izy fa mahiratra. Milaza izy fa manana odi-maso ataony amin'ny masony io izy. Ka tsy mila ny fanasitrana an'i Jesosy, ka raha ianao zany eo anatrehan'Andriamanitra milaza manao hoe za mahiratra. Jamba zany ianao. Fa raha miteny ianao jamba, dia Andriamanitra mampahiratra anao. Ka raha milaza ianao hoe mahiratra ianao zany, fa na dia teny ianao hoe jamba ianao dia milaza hoe mahiratra, dia manao tsy afaka zany ny eloka ao. Ao foana zany le eloka mampajamba. Mbola misy voile zany eo manasaraka anao amin'Andriamanitra. Misy voile manasaraka anao amin'Andriamanitra zany eo. Dia le fahotanao izay mampisaraka anao amin'Andriamanitra zay. Satria ny fahajambana anke voile. Hozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia, fa ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko izy, ka tsy ahitanareo aho izy. Dia tsy voavela ny elokareo zany. Ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amiko dia tsy voavela ny elokareo. Dia io mihitsy zany le voile, le fahajambana voile io manahaka ny masonao tsy hitanao an'Andriamanitra. Rehefa miantso an'Andriamanitra dia sokafan'Andriamanitra ny voile io. Hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Fa nareo milaza nareo hoe mahiratra ianareo dia tsy afaka ny elokareo izy. Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo, raha manaiky ianareo ho jamba zany ianareo dia ho tsy manan-keloka. Nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Izay zany ny toerana misy an'ity Laodikia ity. Ary hitantsika tao anatin'izay le izy hoe, araka le tenen'i Jesosy hoe fitsarana no nahatongavako izy manao hoe ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary zay ny zavatra nitranga. Ny mpifanolo-bodirindrina taminy teo tsy nino hoe tia le lehilahy jamba, satria lasa jamba izy. Nefa tena le lehilahy tokoa, dia lehilahy mihitsy ny teny, za no izy e. Tonga teo amin'ny fariseo koa dia tsy nino koa ny fariseo. Nandra-pahatonga ny ray aman-dreny natsona mihitsy dia tonga indray ny ray aman-dreny mbola tsy nino ihany izy, hoe mpanota zany lehilahy zany. Fa zay ny nahatongavana Kristy, fitsarana ozy izy no nahatongavako. Zay maha hoe vahoaka ny fitsarana koa zany ty Laodikia ty. Fitsarana. Satria nahoana? Tonga aminy nge le fitsarana. Araka le tenenao satria ianao tsy mafana sady tsy mangatsiaka efa matimaty dia efa alohan'ny vavaka ianao. Zany hoe efa vita ny fitsarananao zany amin'izay fotoana zay satria ianao sady tsy mafana ianao tsy mangatsiaka fa matimaty ianao. Milaza ianao fa ao amin'Andriamanitra nefa tsy ao amin'Andriamanitra ianao. Milaza ianao fa an'Andriamanitra nefa tsy an'Andriamanitra tanteraka ianao. Dia efa alohan'ny vavaka ianao, fitsarana nge zany. Milaza ianao fa mahiratra nefa ianao jamba dia tsy afaka ny eloko ao. Fa raha milaza anao hoe jamba ianao ka mangataka amin'ny Kristy dia ampahiratany Kristy ianao dia afaka ny eloko ao. Io zany le mividy odi-maso io. Io le mividy odi-maso, io le tenenin'i Jesosy manambara manao hoe fa ny zanaka tiana no anarina sy faisiko, koa mibebay ianao izy. Zany hoe mibebay ianao, mividiana amiko le odi-maso dia ho afaka ny eloko ao zany dia ahiratra
ny masonao. Inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Jesosy angeka nanao fahagagana be deaibe tamin'ny androny. Inona ny fahagagana tsy nataon'i Jesosy? Nanasitrana ny marary izy, nampahiratra ny jamba izy, nampandeha ny mandringa izy, na ny tapatongotra, nanafaka ny olona nampahorian'ny devoly Jesosy. Fa vokatry n'ino mahatonga ny zareo ireo zany tsy mino. Vokatry le fiheveran-tena zany, le orgueil, le avinavina. Satria zareo nge jaloux tamin'i Jesosy. Dia ohatr'izay koa amin'izao fotoana izao, maninona ireo fiangonana ireo milaza manao hoe mahiratra izy. Maninona izy manenjika ny fiangonana hafa dia lazaina ataony hoe sekta. Ny filazany fotsiny ange, raha vao miteny fotsiny zany le fiangonan-dehibe, na ny fiangonana izay efa ataontsika hoe fiangonana zandrina efa lasa ao anatin'ny fiangonan-dehibe, na olona ihany koa no miteny an'ilay izy, olona tsotra fotsiny, raha vao miteny fotsiny ianao hoe sekta ireny. Tadio fa ianao zany milazanao hoe mahiratra ianao. Milaza ny tenanao hoe mahiratra ianao, dia Jesosy miteny anao hoe jamby ianao. Dia tsy afaka ny elo koa satria milazanao hoe mahiratra ianao. Ny filazanao an'izay hoe sekta izay fotsiny avinavina izay. Avinavina izay. Fa raha fantatra hoe ten'Andriamanitra tsy miteny an'izany ianao. Fantatra satria tsy ny apôstôly mihitsy ange no niteny nanao hoe, tsy ny apôstôly Paoly no niteny hoe tia tsy hoe sekta. Fa ny mpitsara anazy no nilaza anazy hoe hitanay ty olo ty izy izay lehiben'ny sekta Nazareny ihany. Dia niteny koa ny apôstôly rehefa nandray ny fitenenana hoe zany no ilazainy zareo azy, aho ny lehiben'ny sekta. Fa Paoly tsy niteny mihitsy hoe zany sy zany za sekta ny ihany, fa fanaratsiana ataon'ny fiangonana ilay izy. Ka hoy Jesosy hoe ho halan'ny olona rehetra nareo noho ny amin'ny anarako izy izy. Ary tadidio tsara fa zany efa halany talohanareo. Dia izy tena mankahalan'i Jesosy, manana avinavina izy. Jereo tsara ange rehefa namoaka demonia Jesosy. Indray ohatra tsika ato amin'ny Matthieu 12 ihany koa eo akaiky eo ihany. Matthieu 12 dia ny andininy 12. Matthieu 12 dia ny andininy 12. Dia inona zavatra teneniny ato? Andininy 12. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba no mony. Izy ity zany sady jamba no mony. No entina teo amin'i Jesosy zany hoe niaina tao anatin'ny fahamezinana koa izy ity. Najambain'ny devoly zany. Ary tsy navita nanao bava fa nakombon'ny devoly ny vavany tsy teny tena misy zany zavatra zany. Dia nositraniny ka dia niteny sy nahita le mony, lasa nahiratra ny masony, niteny izy, nositraniny Jesosy. Dia tonga amin'izay le mpialina. Inona ny zavatra teneniny? Ny vahoaka zany dia zao, dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va le zanaky Davidy. Fa noho ny renin'ny fariseo izany, dia hoy izy tsy misy amoan'ilay ny demonia afa-tsy ny Belzeboba lohan'ny demonia. Voana eno an'izany fotsiny izy zany hoe nisy fialonana zany tao aminy tao. Ary noho ny amin'i Jesosy anie dia zao misara-tsaina ny vahoaka ny amin'ny Kristy. Dia rehefa nopainy zareo Jesosy dia naseny zareo nosamborina Kristy. Dia rehefa tonga ireo mpisambotra an' Jesosy dia talanjona koa ireo olona izay nandeha nisambotra an' Jesosy 20. Inona ny zavatra nisy 20. Fa raha ny fanan'Andriamanitra hozy izy Jesosy no amoako ny demonia, kefa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataony olona ahoana no fiditra ao tranony mahery andrombany entany, afa-tsy afatony alohany mahery dia vao andrombany ao tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Satria zareo milaza manao hoe Jesosy mamoaka demonia amin'ny alalan'ny Belzeboba, dia hoy izy Jesosy manao hoe tsy vakitsika tanteraka moa izy zany, fa Jesosy dia niteny manamora manao hoe raha ohatra ange ka devoly zany no mandroka devoly dia ho rava zany ny fanjakany. Fa raha misy mandroba kosa hozy izy dia ahoana? Mahery no izy olona horobaina io. Kina ny zavatra vita norobaina io, fa tsy maintsy fatorana aloha ny ahoana ny fomba matorana izy, izy mba afaka mandroba zay ataony io zany. Dia izay mihitsy le zavatra mitranga eto zany. Fa Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra, mahay ny fahagagana rehetra.
manasitrana ny jamba, mampahiratra ny jamba ary mampiteny limona. Fa rehefa tonga ny mpialana dia manao ahoana? Tsy izy io, tsy avy amin'Andriamanitra io. Avy amin'ny ino moa filazany azy teo? Avy amin'ny Belzeboba no amoahany ny démonios izy. Dia rehefa tsy miaraka amiko ianao izy Jesosy, 17 vakitsikely, izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Maninona reto no mikika ohatran'io zany? Satria manahaka izy. Izay momba aho izy Jesosy dia miara-mamory amiko, manao ny asako zany izy. Fa rehefa tsy miaraka amiko izy dia manahaka. Ohatra ny ataon'ireo fariseus sy mpanoran-dalàna reo, ireo mpialina rehetrarehetra sy mikika rehetrarehetra reo, ireo milaza hoe sekta reo. Satria ianao tsy miara-mamory amin'ny Kristy zany ianao. Milaza ny tenanao mahiratra ianao, kanjo sy mahiratra fa jamba. Ary eo ilay nitenentsika teo hoe raha halan'ny olona Jesosy dia halany koa isika. Ny apôstôly dia tsy ratra an'izay fanenjehana izay ihany koa. 5:7 Asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 5:7. Asan'ny apôstôly 5:7. Inona ny zavatra nisy? Asan'ny apôstôly 5:7 sy 8. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra, izay ny tokony sady tsy eo fa feny fialonana izy. Ny amin'ny fahagagana izay ataon'ireto apôstôly, ny amin'izy mitory eo amin'ny tempolo be ny resy lahatra, dia tezitra izy reto, ary miara-nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra, izay ihany tokony sady tsy eo fa feny fialonana izy. Dia nisambotry ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Inona no tonga azy ireo nisambotra? Feny fialonana. Feny jalozie, feny fialonana. Maninona nge ianao no mialona? Maninona? Raha vao manenjika zany ianao, dia maninona? Fa mialona zany ianao amin'izay fotoana izay. Dia raha vao manenjika ianao dia aiza ny toerana misy ianao? Jamba zany ianao. Satria milazanao mahiratra ianao, milazanao hoendry ianao. Ny apôstôly Paoly nge ka mba jamba koa, laza azy nahiratra izy dia nanenjika ny kristianina izy, namono ny kristianina izy. Dia najambain'ny Kristy mihitsy aloha izy nandritra ny 3 andro. Dia nosokafan'ny Kristy ny masony, napahiratan'ny Kristy izy. Tsy vitany hoe ny masony ihany nosokafan'ny Kristy, fa ny folo mihitsy sy ny sainy nosokafan'ny Kristy, ny fanahany. Dia nahita hoe jamba ty, jamba teo aloha mahiratra ankehitriny. Aoka mba tsy ho azontsika izany kapoka izany ho ajambaina mihitsy ny masontsika vao ahiratra tsika. Fa le mifiheveran-tena zany hoe mahiratra dia avy navi-panahy zany izay zavatra izay. Ka Jesosy zany iza Jesosy? Jesosy le fahazavana izao tontolo izao. Jesosy le fahazavana izao tontolo izao. Jaona 5:12. Nany izy no milaza an'izay zavatra izay zany. Jaona 5:12. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 5:12. Dia ahoana ozy izy? Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina izy. Kristy zany ny fahazavana. Dia mio foana izy resaka fahajambana no resantsika hoe fahajambana ara-panahy. Raha te hiala ao anatin'ny toerana aizina misy ianao io ianao, izay aizina mitatao eo amin'ny lohanao io, mampiraparapa. Satria ny taizina dia mampiraparapa. Ka ny olona ao anatin'ny maizina dia tena ataon'ny Satana miraparapa tokoa nge amin'ny fiainana isan'andro. Fa rehefa hitanao fahazavana Kristy io dia meny Kristy fahazavana aina ianao, meny Kristy fiadanana ianao. Hafa mihitsy ny zavatra omeny Kristy ianao. Eto tsy inona ny zavatra tantara eto amin'ity resaka ilay hoe izao ny fahazavana tontolo izao ny tantara nisy teo amin'ny tantara io dia izao hoe
misy vehivavy tratra ny jangajanga. Dia rehefa tratra ny jangajanga io vehivavy io dia nentina teo amin'ny Kristy mba hoe hiampangana azy eo anatrehan'ny Kristy. Dia hoy izy ireo, araka ny lalàna Mosesy dia tokony vonoina faty ty vehivavy ty satria tratra ny jangajanga. Fa ahoana kosa mbalazanao? Dia Jesosy tsy niteny fa nanoratroratra tamin'ny tany teo izy. Izay nge miandry ny valitenanao Jesosy. Dia nitsangany Jesosy dia niteny manao hoe aoka izay tsy nanota taminareo ny tora-bato aminy. Aoka izay tsy nanota taminareo ny tora-bato aminy. Tsy hitan'izareo intsony izay olazaina. Satria fantatrareo tsara fa mpanota avokoa izy. Tsisy olona izay tsy manota na dia iray aza. Kristianina marina. Matoy izy zany na inona tsy nitoraka intsony. Dia fantany fa mpanota izy. Fantany fa mpanota izy. Fa maninona izy nivonina hitora-bato teo aloha? Satria nieritreritra izy fa mahiratra fa tia ny tena mpanota be ty vehivavy tika mila vonoina ho faty. Fa tsika miendrika no velona daholo. Fa rehefa nitenen'i Jesosy eo aoka izay tsy nanota taminareo ny tora-bato azy. Dia fantany fa mpanota daholo izy dia natsipony ilay vato satria niala mainako. Ahoana moa no ahafahanao hitsara olona? Nefa ianao ara mpanota ihany koa. Hoy Jesosy manao hoe alohany hanesoranao izy ny pay na hoe ataontsika hoe bozaka eny amin'ny mason'ny olona anankiray. Dia hoe esory aloha ny poitra eny amin'ny andriny. Ny eo amin'ny andro eo amin'ny andronao. Alohany hanesoranao ny bozaka eny amin'ny mason'ny namanao izy. Dia esory aloha ny poitra eo amin'ny andronao. Zany poitra zany le hazo ny tanany soutenirany plafond iny zany. Hazo ngeza be iny. Zany hoe misy hazo ngeza be carré be iny eo amin'ny andronao zany. Dia tsy hitanao iny nefa mitondra ny mandehandeha ianao zany. Nefa ianao maika hanala le andro eny amin'ny mason'le namanao. Hoe bozaka eny amin'ny masony iny. Dia hoy Jesosy hoe alohan'ny hanesoranao ny andro eny amin'ny mason'ny namanao. Esory aloha hipoitra ngeza be amin'ny lohanao, io hazo ngeza be amin'ny lohanao. Nefa tsy hitany hoe misy an'io alohany. Dia izay no nataon'ireto fariseo sy mpanoran-dalàna reto. Ilaina le vato. Ahoana ny teninao Jesosy? Satria mba hahafahany zareo maninona? Mba hahafahany zareo ihany koa anameliko an' Jesosy mba hahafahany tsara satria mitady izay hampanganan'i Kristy izy. Dia araka ny lalàna Mosesy dia izao tratra mijangajanga dia tsy maintsy vonoina ho faty toram-bato. Fa ahoana hoy ianao kosa? Efa nitsangana amin'izay Jesosy. Aoka izay tsy nanota taminareo ny tora-bato aminy. Inona no valinao amin'izany? Tsisy marina na dia iray aza. Mpanota avokoa tsika rehetra. Miala maina. Satria eo vao nisokatra. En fait nisokafan'i Jesosy ny masony izy ireo. Fa jamba izy ireo. Fa nareo zany tsy manana fahotana ianareo reo. Satria inona moa ny atao hoe tambin'ny ota? Ny tambin'ny ota ange fahafatesana. Zany hoe ny olona rehetra izay manota zany dia mendrika ny faty daholo. Karahantsika zany mendrika ny faty daholo fa Kristy nefa ny mamonjy antsika manafaka antsika amin'izay fahafatesana izay. Tsy afaka nisokafan'i Jesosy raha tsy mpanota ianareo dia aoka izay tsy nanota taminareo ny tora-bato azy. Tsy aoka moramora daholo na tsipy ny vato. Dia rehefa avy eo niteny Jesosy tamin'ilay vehivavy nanambara nanao hoe aiza ilay olona izay hiampanganao teo satria lasa nilefa daholo izy rehetrarehetra. Satria mpanota daholo. Jery ilay vehivavy tsisy hitako. Dia hoy Jesosy aiza ny mpiampanganao Kristy? Dia hoe tsy hitako izay misy azy. Dia hoy Jesosy za koa tsy miampanganao izy Jesosy fa zao mandehana ka aza manota intsony. Zay zany. Mandehana fa aza manota intsony. Aza mijangajanga intsony. Fa raha mbola jamba zany ianao dia izay miampanga ianao. Matoa miampanga ny olona manao hoe sekte zao hoe. Jamba ngezana izy. Ny dikany raha vao jamba izy dia mampalahelo nge zany izy. Mahantra indrindra nge zany izy. Ory nge zany izy. Satria izy manao an'iny zavatra iny mitanjaka izy. Jamba izy. Malahelo izy, mahantra izy, ory zany iny olona iny. Zay ny toerana misy an'iny eo amin'ny Kristy zany. Dia ahoana zany? Ahoana mikasika izay zavatra zay? Dia eo amin'ny toko fahatelo. Jaona toko fahatelo 9:20. Dia ahoana izy?
Jaunina toko 7:7. Raisitsika kely. Dia zao ny zavatra resahany io. Miresaka ilay fitsarana mantsitsika. Dia vakitsika ny 9:7 ka hatramin'ny 1:20. Jaunina toko 7:7 ka hatramin'ny 1:20. Dia io ny amaranantsika ny lesona amin'ny teny ity. Jaunina toko 7:7 ka hatramin'ny 2:20. Izay mino azy dia tsy ho elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy niny anaran'ny zaka-lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanamelohana hozy izy. Eo ilay tenenin' Jesosy teo ilay hoe tonga aminareo ny fitsarana hozy izy. Dia izao ny jamba hahiratra ary ny mahiratra ho jamba. Dia eto izy izy dia inona zavatra teneny eto amin'ilay fanamelohana. Ary izao ny fanamelohana 9:7 fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava. Nefa nalen'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Jesosy ilay fahazavany izao tontolo izao tonga aminareo ny mazava. Fa nalen'ny olona ny maizina hozy izy satria nahoana maninona moa izy ny tsy mila ilay mazava ny Kristy satria ratsy ny asany. Raha miteny hoe ratsy ny asany, mpanota zany izy, manota izy. Tian'ilay fahotana ataony io izy tsy mety hositran'i Jesosy. 9:20 fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava fa ndrao hita miariary ny asany. Ny olona manao ratsy zany tsy hanantona n'io mazava io mihitsy fa ndrao hita miariary ny asany ka dia mankahala ny mazava izy. Izay ny fanamelohana hozy izy Jesosy, izay ny fitsarana zany. Tonga tamin'izao tontolo izao ny mazava fa nalen'olona ny maizina satria nahoana ratsy ny asany. Ratsy ny asany. Matoa zany ilay olona zany maninona mbola jamba dia satria tsy mety hahiratra an' Jesosy, tsy mety hoe hosokafan'i Jesosy ny masony. Jesosy miteny manao hoe za manome anao torohevitra. Meko an'ity odi-maso ety ianao mba hiratany masonao. Zany hoe mba hahatongavanao amin'ny fibebahana marina zany. Hialanao amin'ny faharatsiana sy ny fahalotoana misy anao. Fa Laodikia dia miteny manambara manao hoe za fa mahiratra. Dia raha vao miteny izy hoe mahiratra dia manao izy eo anatrehan'Andriamanitra zany izy jamba satria nahoana tsy afaka ny elony. Aleony ihany zany mbola miaino anatin'ny fahamezinana iny satria nahoana raha manatona ny Kristy izy dia miariary ny faharatsiana dia aleony tsy manatona. Aleony miteny hoe manan-karena dia ampy azy zany zay zavatra zay. Dia efa tsy fantany fa izy niory sy mahantra sy malahelo ary mitanjaka sy jamba. Zay ny toerana misy azy. Zay ny lesitsika tamin'ity an'ity fa ho tohizantsika indray amin'ny lesona manaraka zany. Mbola tsy tapitra ihany ny mikasika an'iny fa dia ho tohizantsika amin'ny manaraka zany dia amarana mino fa lesona manaraka angamba dia mamarana an'io lesona Laodikia io isika izany. Sotrantsika rehetra naharitra ny ain'ny fampianarana izay zany mikasika an'iny. Ilay resaka fahajambana ny resantsika teo zany dia zao hoe fahajambana ara-panahy zany io. Fiheveran-tena mbola ilay avinavina ihany ankiho hoe milaza izy hoe mahiratra nefa jamba izy. Ka raha vao miteny ianao hoe mahiratra ianao dia jamba zany ianao dia tsy afaka ny fahotanao. Dia manatona an' Jesosy dia sokafan'i Jesosy ny masonao mba ho afaka ny helokao dia ho ampahiratan'i Kristy ianao satria Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao afaka manaisitra antsika amin'ny fahotana io zany. Vavakantsika ry. Jehovah'Andriamanitra ray io, mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity an'ity. Misaotra fa fanahinao nefa ny asa tao anatinay. Mana-masina anay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Halleluia. Amen. Dia manao velomantsika indray ary baibai daholo tsika. Manaraka indray zany. Bay ny tompo.